Faly miarabantsika manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao hariva izao eto amin'ny défi Madagasikara manasana ora anaraka an'izany hatramin'ny farany. Ny tantarantsika ny vaovao androany dia mahakasika ny fampianarana. Mbola manamafy hatrany ny mpampianatra fa tsy handray délibération raha toa ka tsy voaloha ny vacation. Alexandre Ranaevson mitondra ny fanazavana mahakasika an'izay. Nanao fanambarana miaraka ireo mpampianatra mpitsara amin'ny fanadinana baccalauréat 2024 fa tsy hanao ny délibération hatramin'ny farany raha tsy mivoaka ny vacation'izy ireo. Tsy anaiky izy ireo raha tsy mahazo io vacation io satria dia misy avy lavitra no namonjy niakatra teto Antananarivo. Raha tsy haivona moa dia tokony omaly 17 aogositra no hivoaka ny valim-panadinana baccalauréat 2024 ho an'ny fiara-padidiana Antananarivo raha voafaritra ministera PIA. Kasay ody satria na dia diananay tongotra reo vitanay na 200 km miala Antananarivo vitanay reo na dia diananay tongotra fa zay mbola apetraka ay tsara fa rehefa tonga za ianao ny délibération misy vola dia ho tanteranay amin'ny conscience professionnelle io zanakay ny mpianatra zay ny mampampianatra zanaka terakaratsainy ka tsy osombanay zay tsy miboaka ty résultat zany fa mizareo tsy manao zavatra tokony ataony ka mba iangaviana aminareo mpanao gazety manimarina kotenena io fa zay isataona dia fa hoe aoriana délibération mivoaka le vola. Vai, Hermane! Vai, Hermane! Valeu pra essa daí, ué! Manal kana un sau! Pagalan fulanul. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa 17 mianadahy niakatra fitsarana androany voaroeroy mahakasika ny fuite de sujet baka 2024 mikarandriamanantena nitondra ny fanazavana mahakasikasika an'izay. 17 mianadahy no voaroeroy tamin'ny fivoahan'ny lazahadina baccalauréat 2024 niakatra fitsarana androany reto farany ary efatra ny vesatra hiampangana azy ireo dia ny fanaparitahana ny lazahadina famotehana ny valopy misy ny lazahadina fanohitohinana ny filaminana anatiny ary ny farany dia ny fidirana fikambanan-jiolahy entina natanterahana heloka. Mikasika ny fanatsarana fitantanana ny fako eto Antananarivo nanoizantsika ny vaovao. Miara-miasa amin'ny masivon'ny Japon ny fanjakana malagasy ary haritra efa taona ny fiara-miasa. Mbola mikarandriamanantena ihany nitondra n'izany vaovao izany mahakasika an'izany. Notanterahana androany Tetsandralanitra ny lanonana ofisialy fanombohana ny asa fanatsarana fitantanana ny fako Antananarivo renivohitra izay fiara-miasa amin'ny fanjakana malagasy amin'ny masivon'ny Japon. Fanamboarana ny lalana makany amin'ny Toby ary fanampiana ireo fitaovana enti-miasa amin'ny fanatsarana akaiky indrindra amin'izany. Voalohany indrindra aloha ny fanatsarana zany hoentin'ity tetikasy ity dia ny fanatsarana zany zay hitantsika androany ny lalana ny accès miditra makany amin'ny site de charge aloha zany voalohany indrindra. Ny faharoa manarak'izay misy ihany koa araka ny voalazan'ny monsieur l'ambassadeur teo misy ihany koa andreo fitaovana misy fitaovana maromaro moa misy camion misy engin hoentina mandroaka ny fako zany miakatra zany ny isan'ny camion miasa dia miasa miampy ihany koa ny isan'ny engin izay misoroka aty Andralanitra. Haritra efa taona ny fiara-miasa ary efa nametraka paikady hanangonana ny fako eto andrenivohitra ny tompony andraikitra. Ny fiara-miasa amin'ny Jika efatra taona zany efa nanomboka zany izy zao amin'ny 2024 zany no mifarana ny tetikasa araka ny voalaza teo moa zany manomboka tsika androany zany ny fanatsarana ny accès aty amin'ny site n'Andralanitra dia mandeha tsikelikely eo araka ny voalazan'ny andriamatoa ambassadeur ny Japon teo amin'ny début ny taona miditra eo zany hoe volana janoary 2024 eo efa manomboka tonga tsikelikely ireo fitaovana ireo dia ohatr'izay hatrany hatrany zany ny misaotriny azy. Pejiny ara sosialy kosa ny amaranantsika ny vaovao mbola manano sarotra ny fisitrahan'ny mpiasa ny fiatoana sosialy sy ara-pahasalamana eto Madagasikara. Olivier Ranaevson mitondra ny fanazavana mahakasika an'izay.
Fampandrosoana ho an'ny orinasa iray ny fisian'ireo mpiasa amin'ny zon'ny fiantohana ara-tsosialy sy ara-pahasalamana. Politika pirenena entina hampiakarana an'ilay tany asa izy io. Mbola manano sarotra nefa ny fisitra mpiasan'ny fiantsoana ara-tsosialy sy ara-pahasalamana. Natao androany tetsy Anosy 17 Aogositra 2024 ny fampahafantarana ny fomba ofisialy ny atrikasa fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa. Misy aloha zany sehatra efa mivoatra, ohatra hoe ny fanavandamba reny efa manara-penitra ary tsy afaka manondrana koa izy afa-tsy hoe ao le fanarana zay fenitra zay. Fa hitantsika mihitsy zany amin'izao fotoana izao, ohatra ireo mpanao lalana ireo, ohatra reny mpandroka fako reny, ohatra reny mpanao asa tany reny zany tsisy fiarovana. Kanefa anisan'ny mpiasa koa reny. Na miasa teny izy na mpikarama izy dia tokony mitovitovy zany ny vola efa mpiasa amin'ny ankapobeny. Ka ny tontolo amin'ny ankapobeny zany dia vao hoe misy tontolo efa tena lasa lavitra, ohatra hoe sehatra ny fandarana service amin'ny ankapobeny zany, banky, télécommunication, journalisme, reny zany efa tsara ny sécurité santé de travail. Na dia mbola misy tokona tsara ina za fa ohatra koa hoe raisitsika ohatra hoe ny any amin'ny bâtiment travaux publics, ny any amin'ireny industrie de ino tiako tenena hoe menuiserie reny na koa le ouvrage bois métallique reny tena mbola ambony be. Ndana fotsiny zareo mijery osotra dia manahoana mpikarama koa reny reny fa tena ambony dia ambony na ny fitaovana isany amin'ireo mpanatsofa hazo, mpikapa hazo reny reny zany tena hoe tsisy mijery mihitsy amin'izao fotoana izao. Ka zay zany mazava-dehibe le amaritana ny politika pirenena sy ny programme an'asa ahafahana manateraka ny fiarovana ny mpiasa reny amin'ny ankapobeny. Izay sehatra ara-tsosialy izay kosa no antsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao. Misaotra anao raha naraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.